Faly miarabantsika jiaby ndray mpanaraka ny saina ty vaovao malagasy. Manoloana ny tranga mampalahelo zay namonoana ny ben'ny tanàna Mangataboangy, distrikna Ambatofinadrana, faritra Morimani, faritany Fianarantsoiny dia nandray andraikitra avy hatrany ny mpitondra fanjakana zay tary ny mpitandro filaminana. Fa indrindrindrindra ny zandarmeriam-pirenena izany ary no mafisina ny hevitra zareo rahantsika avy eo fa tsy handefitra na iza ny olona tompon'antoka amin'ity raharaha tranga mampalahelo ity. Amin'izao fotoana izao manko dia misy olona enina voasambotra ahihina ho tompon'antoka amin'ity raharaha ity ary mbola mandeha manko amin'izao fotoana izao ny fanadiadiana lalina mahakasika andreo ary tsy handefitra zareo zay tsy maintsy entina fitsarana atao sazy faran'izay henjana ho an'izay tompon'antoka amin'ity tranga mampalahelo ity. Ndao ary ho jerentsika zany fanonkefitra natao ireo zandarmeriam-pirenena tany distrikna Ambatofinadrahana izay ary azadino hatrany tompolahy sy tompovavy ny miabone na manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika mahatsaritsary zavatra izay. Manoloana ny tranga mampalahelo zay namonoana ny Ramatoa maire ny Mangataboangy tamin'ny alin'ny zoma ny foasabotsy teo dia mandray andraikitra feno ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny hery fiarovana sy filaminana. Voantranga iny toe-javatra mampalahelo iny dia nidina ity fotony ireo hery fiarovana sy filaminana eo anivon'ny Emonate. Teo anivon'ny zandarmeria dia tonga dia nanokatra ny fanadiadiana mba hafantarana an'ireo olona zay nahavandoza zay namona any maire ny Mangataboangy. Efa miroso ny fanadiadiana sy ny famotorana amintsika miresaka zao. Efa misy olona enina zany no voasambotra ary atao fanadiadiana ary atao andromasa eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena eto Ambatofinadrahana. Miara-misalahy ireo mpanao fanadiadiana eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena eo ny avy any amin'ny direction de la police judiciaire avy any Dobre Tsimandrava, eo ireo zandary mpanao fanadiadiana eo amin'ny volotopelehovan'ny fatra Morimani. Ankoatran'izay olona enina zay efa voasambotra zay dia misy basimborona anankiray koa zany efa nogiazana. Toy fanadiadiana ary eto zay dia manao fanambarana fa ireo rehetra zay voaroroy amin'io famonoanany maire ny Mangataboangy io na ankolaka na mivantana dia tsy maintsy atolotra ny fitsarana. Ankoatr'izay fanokafana fanadiadiana zay dia ny hery fiarovana sy filaminana dia manao hetsika fampandriana fahalemana aty amin'ny faritra Ambatofinadrahana ihany koa satria dia misy ireo jiolahy, misy ireo basy izay tsara-dalàna miparitaka ka dia mba hampandry fahalemana nyty faritra ty dia zay natao zay hetsika zay mba entina hampandriana fahalemana ny faritra sy hiadina amin'ireo asan-jiolahy izay misy amin'ity faritra Ambatofinadrahana ity. Eto Mpamarana dia manao antsoavo amin'ireo olona tsara sitrapo ka manana ango-baovao manampy nay tany filaminana amin'ny fanohizana ny fanadiadiana dia afaka manatona ny eto anivon'ny zandarmeriam-pirenena Ambatofinadrahana manome an'ireo ango-baovao ireo mba hisamborana, mba hitadiavana an'ireo zay nahavandoza tamin'ny famonoana any Ramatoa maire ny Mangataboangy.
Ny manam-pahefana mety tsy manaraka ny razana sy ny be ny tanàna tsika mijanona eto ivelany ihany azafady. Ny fianakaviana tompoko aty amin'ny seza aty Antsinanana dia ny manam-pahefana eny amin'ny seza eny andrefana azafady indrindra tompoko.